hisy maraina vaovao indray ho anao somenaina aok'izay ny mbola hisy maraina aok'izay mbola misy antenaina atrakao rainilo mbola hisy maraina vaovao indray ho anao sombinaina aok'izay ny mbola hisy maraina aok'izay mbola misy antenaina atrakao rainilo tsy natao hitoetra ny alahelonao toy ny zavadrehetra vetivety delahy zanahary any tsy tia ny tombany anao ka erezony dia tsy rerianao mbola hisy maraina vaovao indray ho anao sombinaina aok'izay ny mbola hisy maraina aok'izay mbola misy antenaina atrakao rainilo fitiavany anao mamely ireo zay mifona aminao misaotra anao afafanta trofaty aianao ho avelao rehotanatao nandany ny andro taminy rendrarendrao ka nanadino ny anatra natao nanitsakitsaky ireo fanekena sy nandika ireo didina
ankehitriny farahalavitranao dia tsy haiko ny hanao ny sitraponao reo ady sokio rehetra jesosy eo raha sitrakao ho avelao reo tanatao kunyanana fiainana vaovao dia fiainana miaraka aminao ho sambatra finaritreo anilanao mino ao fa miaino ianao reo fikasako rehetra apetrako eo aminao tsy hisy fanahinao anatiko ao tazony mafinitana kutupu bati handao fa maniry ao hanarakanao mangataka ny hery fanahinao ao ho sahijoro vavolombelonao hisetrako ny hery ny fankapanay eo aminao tsy manana iay nahino ninony antra eo amin'ny fianako kutahutrany aleako uraiso ao jesotia fihino eo antratranao fa maniry ao hanarakanao maniry ao hanarakanao fa maniry ao hanarakanao Sorana bavy amin'ny fanolorana miaraba rehetra miaraba amin'ny fomba manokana ny vahiny izay tonga androany arivo misy anankiroa tazako nitsangana teo faly izay miaraka aminareo mino aho fa nitain'Andriamanitra isika nandritra nyity toniandro ity ary ao anatin'ny fahasalamana sy ny hery ny fahasoavan'Andriamanitra iriry ihany no nahatonga antsika ho eto amin'ity toerana ity amin'izao hariva izao aoka atao toy ny zava-dehibe izany efatra hariva na efatra alina izay ny lasa efatra alina andro fahadimy androany andiniantsika sy enona ny tenin'Andriamanitra ary izay ho velabelarintsika androany dia efa nampidirina tamin'ny famelabelarana ho maly ariva satria mifandray akaiky ny lohahevitra anankiroa ny resaka ny amin'ny lalàn'Andriamanitra isika ho maly ariva ary androany ariva dia resaka amin'ny fomba manokana ny iray amin'ireo lalàna na ny didy folo dia ny didy fahaefatra izany izay mitondra ny lohateny manao hoe ny andro fahafito ny andro ny tompo raha tsy ivona dia zao ny fivaky ny Exodosy toko faharoapolo ka ny andiny ny fahavalo ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo nofitiniko amin'ny andalan-teny iray na roa eo amin'ny diapo eo le izy fa raha sokafana ny tenin'Andriamanitra ry havana dia izao ny voatsoratra ao mahatserova ny andro sabata anamasina azy zay ny andiny fahavalo enemana no iasanao sy anaovanao ny rahanao rehetra andiny fahafolo fa sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiopinao
na ny vahinao zay tafiditra eo am-bavahadinao, fa enemana nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ho aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no tahiny Jehova ny andro sabata sy nanamasinany azy. Mahatserova ny andro sabata, hanamasina azy. Enemana no esanao ary anaovanao ny rarahanao rehetra, fa sabatan'i Jehova Andriamanitra aho ny andro fahafito. Voalazan'ny Genesis 2:2-9 sy 9:2. Rehefa namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra, dia izao no famintinany misesy an'izany asa famorona zany. Vita ny lanitra sy ny tany zay rehetra ho aminy, ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra zay efa nataony. 9:3. Ary Andriamanitra ny tany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay noforoniny tamin'ny anaovany azy. Jereo tsara fa rehefa ampitahaina le Exodus 2:20-9-10 sy ny Genesis 2:1-1 riavana, dia atao teny mitovy mihitsy, teny mitovy no ampiasain'ny mpanoratra ny ten'Andriamanitra. Zava-dehibe zany, satria ny ao amin'ny 10 dia nomena ny Israelita eo amin'ny tendrombohitra Sinay, fa ny eo amin'ny Genesis 2:1-7 dia nomena ho an'ny olombelona talohan'ny fisian'ny firenena Israely, na ny fokon'ny Israely zany. Zava-dehibe zay riavana malalesany. Natao an'ny olona rehetra ny sabatan'i Jehova, satria sabatan'i Jehova dia izy manao hoe mahatserova, manamasina, ary zany andro zany no andro hitahiny Jehova ny vahoakany. Ho isika manao hoe zava-dehibe mahatsiaro an'izany. Raha mandinika ny ten'Andriamanitra isika dia mandeha mialoha sikitiany izy ty. Io zany lay didy fahaefatra zay novakitsika teo, ary tazantsika fa misy tara-masoandro na fahazavana avy any ambony any, avy any an-danitra, izay manondro izany didy fahaefatra izany, le manao hoe mahatserova ny andro sabata, anamasina azy. Raha tsy ivona-kely zay lazaintsika maleriva, dia isika manao hoe ny didy 10 dia mizara roa ao amin'ny vato fisaka anankiroa zay nomen'Andriamanitra ny misesy tao an-tendrombohitra Sinay. Ny didy 4 voalohany dia ao amin'ny ilany ankavia amin'ilay vato fisaka, ary ny didy 4 farany dia ao amin'ny ilany ankavanana. Ny didy 4 voalohany dia le adidy izay ataontsika amin'Andriamanitra, ary ilay didy 4 farany dia ny adidy ataontsika ampiarabelona amintsika. Hoy Andriamanitra hoe ny didy 10 dia voafehy na voafintina amin'ny teny manao hoe fitiavana, mitia. Raha tian'Andriamanitra isika dia hitandrina ny didy 4 voalohany, aza manin'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Raha tian'Andriamanitra isika dia tafiditra eo ihany koa ny didy fahaefatra, mahatserova ny andro sabatan'i Jehova. Ny didy 4 farany eo amin'ny ilany ankavanana dia milaza manao hoe raha tia ny olona mpiarabelona ianareo dia aoka hanaja ny ray aman-dreny, aoka tsy hangalatra, aoka tsy hamoan'olona. Ary zay le fanontaniany lahy fariseo, ilay mpahay lalàna tamin'i Jesosy manao hoe inona ny didy lehibe indrindra, dia hoy Jesosy manao hoe ny didy voafehina, voafintina amin'ny hoe tiava, tiavan'i Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny herinao rehetra sy ny fanahinao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary dia hitantsika eto fa manana ny toerany manokana lay didy fahaefatra, satria misy fahazavana
avy any amin'ny lanitra mihitsy manazava an'izany dity vaifatra izany. Ny sabata ao amin'ny baiboly voalohany indrindra dia atao amin'ny famoronana araka ny voalazan'ny Genesis 2:1-9 ka hatramin'ny 9:7. Sipihana ilay teny manao hoe nitsahatra tamin'ny sabatandriamanitra. Zay ny voalohany indrindra. Zay ny aktiviten'Andriamanitra voalohany indrindra. Ny faharoa dia nitahy ny andro sabatandriamanitra. Ary ny fahatelo dia nanamasina ny andro sabata Andriamanitra. Ary ho hitantsika oriana kely fa na dia nisy aza ny fanitsina ny calendrier na ny fanisan'andro dia tsy nampiova ny cycle de la semaine. Izany fanovana na fanitsina ny fanisin'andro zany. Ny alahady dia arahana latsinainy hatramin'ny zoma, dia ny sabotsy dia miverina alahady. Tsy niova ny cycle de la semaine hatramin'ny namoronana an'izao tontolo izao ry havana. Satria misy milaza mantsy manao hoe ny andro alahady amin'izao fotoana izao io ve alahady tamin'ny andro namoronana an'izao tontolo izao. Ny valiny tsy misy ampahambambana dia tsy niova ny cycle de la semaine na dia nisy fanovana aza ny fanisan'andro. Manaraka an'izany, ny jiosy dia pirofo ny sabata. Hatramin'ny anio dia mitandrina ny sabata na ny andro sabotsy izy ireo. Za dia nanana tombontsoa manokana tany Jerosalema 20 taona lasa zay. Fa afaka herinandro vitsivitsy araka ny voalazako taminareo malariva dia hitondra mpianatra teolojia hanao inona ty voyage d'étude any Jerosalema indray. Ary vokatry ny fanireko hikaroko dia ny zoma hariva aho nandeha nitsangatsangana tao ambony mandany Jerosalema satria voadidina mandy Jerosalema io amin'izao fotoana izao, tanàna ny Jerosalema. Alohan'ny akarana tao amin'ny manda dia hoy ny mpiambina milohan'ny fahafatesan'ny masoandro androany hariva dia tsy maintsy midina ianao satria raha tsy tafidina alohan'ny fahafatesan'ny masoandro ianao dia ho voahidy ao ambony manda ao satria ho hidin'ny garda ny manda satria hanomboka nini ny sabata. Ny mampalahelo dia hoe ara-tantara amin'ny mahafoko jiosy azy no hitandremany jiosy ny sabata andro sabotsy io. Fa ara-statistika dia tsy mino an'Andriamanitra ny akamaroan'ny jiosy. Mitandrina ny sabata izy satria tahaka antsika malagasy mihinana vary amin'anana. Zay zany, lovan'io, heritaziny kanefa na izany na tsy zany dia pirofo ara-tantara ny fisian'ny jiosy fa ny sabata dia tsy miova hatramin'izao, hatramin'ny nanomboana izao tontolo izao ary hatramin'ny ty andro anio ty, ary za milaza marimarina fa tsy iova na oviana na oviana. Asa ianareo raha iray hevitra amiko fa izaho amin'ny ampahany farafaratsiny dia miray hevitra amin'ireo mpikaroka malagasy. Kolotsaina jiosy tafiditra ao anatin'ny kolotsaina malagasy. Ary misy aza milaza mihitsy fa ny malagasy dia taranaka jiosy. Efa nandrian'izany ve ianareo? Misy efa nandrian'izany ve atsakano taran'izay efa nandrian'izany? Misy heritage na lova jiosy tavela ao amin'ny kolotsaina malagasy. Ary ao anatin'ny kolotsaina ny teny malagasy ry havana. Jerevy tsara ty. Sabata, sabotsy. Tsy mitovy ve zany? Avy zany nazantsika malagasy zany hoe sabotsy zany. Avy amin'ny teny hebreo, teny jiosy zany ry havana malala isa. Saotra an'Andriamanitra noho ny fisian'ny jiosy. Ny sabata atao sinainy manaraka. Ao amin'ny Exodosy 2:1. Exodosy 2:1. Taloha nanomezana ny 10 dia nanomeny mana Andriamanitra
mana ilay sakafo avy any an-danitra satria nona ny zanak'Israely ary dia nitaraina tamin'Andriamanitra teo Andriamanitra hoe antsahako mofo avy any an-danitra ianareo fa hoy Andriamanitra. Izao ny instruction mazava tsara. Isan'andro san'andro dia aza maka mihoatra noho izay anjara ampy ho an'ny andro iny. Fa raha ohatra ka maka mihoatra ianareo ka tehirizinareo dia ho lo, ho simba, hasiso. Izany mana izany. Ary nisy zanak'Israely tsy nahatoky ny vavan'Andriamanitra. Ka rehefa tonga ny alatsinainy, na ny talata na ny larobia, dia lasa izy ireo nivoaka ary nanangona. Dia laza manao alatsinainy ty andro ty, iza ny mahalala raha ipotsy ty rahampitso, so tsy misy rahampitso, fa dia andehany teo aninona hanangona hoanina rahampitso. Fantareo zavatra nitranga? Nasiso izay nitehirizina ho amin'ny andro manaraka. Satria hoy Andriamanitra manao hoe ny androany ihany ny rahampitso. Fa rehefa tonga ny zoma hariavana dia hoy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, ataovy dobola ho anareo androany zoma sy ho anareo rahampitso sabata ny mana izay angoninareo. Satria tsisy mana ilatsaka avy any an-danitra fa andro sabata fitsarana rahampitso. Ary dia nisy ihany ny zanak'Israely tsy natoky an'Andriamanitra ka dia nanangona ny zoma izy. Dia ozy manao hoe tamin'ny latsinainy nisy ho an'ny talata, tamin'ny talata nisy ho an'ny larobia, tamin'ny larobia nisy ho an'ny lakamisy. Ko nahoana ny zomany tsisy ho an'ny sabotsy. Ary dia nakafanan'Andriamanitra izy ireo. Tsy naka anjara roa ny zoma. Tonga ny sabotsy maraina hariavana. Inona nataony? Nandeha nivoaka ny trano izy aninona? Hitady mana tany ivelan'ny tany. Tsy nahita na dia tapaka mana anankiray azy. Satria nahoana? Andriamanitra manao hoe tsisy mana ilatsaka fa sabatany Jehovah ny andro fahafito. Aoka hitsahatra ianareo. Tsy ny sakafo ny tontolo ny andro ny sabata satria tsy nisy mana nilatsaka ny sabata. Aoka atoky an'Andriamanitra ny vahoaka an'Andriamanitra riavana. Rehefa milaza Andriamanitra manao hoe ny sabata dia sabata fitsaran'Andriamanitra ary izao ny tokony ataonareo. Dia tokony ho arahany vahoaka an'Andriamanitra izany. Sabata talohany nanomezan'Andriamanitra ny didy folo tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Ary zany dia mampahafantatra mazava riavana fa hay fantatra eto zanak'Israely izay nandevozina tany Egipta ireto nandritra ny taonjato vitsivitsy ny hoe ny sabata ny andro fahafito dia sabata an' Jehovah, andro masina, andro fitsarana, saingy noho ny fanadevozana dia adino na tsy afaka. Nitsahatra izy noho ny asa fanadevozana tany Egipta. Tsy mahagaga zany. Izany hoe talohany nandehanany nakany Egipta zany dia inona fa nitandrina ny sabata ny Jehovah ny zanak'Israely. Ary inona fa ry Abrahama, ry Jakob, ry Isaka dia nitandrina zany sabata ny Jehovah zany. Tahaka ny Adama sy Eva izay nametrahan'Andriamanitra ny afatra ity sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Dia nitsahatra, dia nitaha, dia nanamasina an'izany andro zany izy. Raha vakina ny Exodosy 20:1-9 ny teny voalohany ny mato anteny impératif moa izy io dia ozy manao hoe mahatsiarova ny andro sabata. Tsarovo ny andro sabata. Aza adino nisy fotoana ho isika ny mety nanadinoana izy ireo an'izany na tsy hafa nanantentanany an'izany. Dia hoe Andriamanitra hoe amin'izao fotoana izao nareo manana ny fahafahana. Tsarovy ny andro sabata ny Jehovah Andriamanitra ao. Satria sabata ny Jehovah ny andro fahafito. Sabata n'iza hoe? Sabata ny Jehovah. Tsy sabata ny ray aman-dreny pastory, na sabata ny jiosy, na sabata ny adventiste amin'ny tany andro fahafito. Fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao. An'Andriamanitra ny sabata. Izany ny sabata zany no andro ny tompo riava. Fa tsy andro hafa amin'ny herinandro akory. Mazava zany voalaza ny tenin'Andriamanitra izany. Izy sabata io dia
najaina sy namasin'ny Kristy. Ao amin'ny Korintiana 1:9-11 dia manambara amintsika Paoly fa Kristy naharina an'izao tontolo zao ary nahary izao tontolo zao. Ny dikan'izany dia zao tao Kristy tany am-boalohany. Genesis 1:1 tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Ary tsika kristianina dia miheno fa Andriamanitra dia telo zay iray, ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tao Kristy namorona an'izao tontolo zao ary tao Kristy namorona ny sabata, ny tsatra, ny tay, nanamasina ny sabata. Marka 2:2-20. Marka 2:2-20. Dia zao no voalazan'ny Kristy hoe tompony sabata ny zanak'olona. Tompony sabata ny zanak'olona. Ao amin'ny 2:20 dia izy manao hoe ary hoy izy tamina ny sabata natao an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Ny sabata natao an'ny olona. Ary ilay olona dia mbola zava-dehibe ihany koa rehefa atao ny fanadihadiana lalina azy. Izy tsy milaza hoe ny sabata natao an'ny foko anankiray na natao ho an'ny fiangonana kristiana anankiray. Fa izy manao hoe ny sabata natao an'ny anthropos, natao an'ny humanité, natao an'ny olombelona rehetra. Tompony sabata ny zanak'olona. Amin'ny Luka 4:20 dia ambaran'ny Luka fa araka ny fanaony Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga izy dia nitsangana hamaky teny. Araka ny fanaony. Izany hoe Kristy raha tety ambony tany riavana rehefa tonga ny sabata dia tany amin'ny sinagoga izy, nivavaka, nitsara. Satria isika hoe izy angeny namorona azy. Ary ny sinagoga tamin'izany fotoana izany dia tahaka ny fiangonana kristiana amin'izao fotoana izao, fiangonana jiosy ny sinagoga. Ary eo Matthieu 5:20-20. Matthieu 5:20-20. Io dia ao anatin'ny tontolo na ny konteksta fanenjena, konteksta faharanjo ihany koa ny tena marina. Ny 20. Hoy Jesosy mantsy ny mpianatra manao hoe mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny andro sabata no antsiranareo. Mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny sabata no antsiranareo. Ny fotoana fanenjehatra zany. Araka ny tantara dia tamin'ny taona 70, tamin'izao taona vanim-potoana misy antsika izao no nitranga ny inona moa zany, ny destruction, ny faharavan'i Jerosalema. Ary Jesosy manao hoe 30 taona aty aoriana, mety mihoatra an'izany azy, dia mbola ho tandremana ny sabata. Mbola ho tandremana ny sabata. Ka aoka tsy ho amin'ny andro sabata no antsiranareo izy. Ary zava-dehibe ilay izany Kristy riavana satria nahoana? Misy ny olona milaza amin'izao fotoana izao fa rehefa maty eo amin'ny hazo fijaliany Kristy dia foana ny fitandremana ny sabata. Araka ny hitantsika omaly hariva dia hoy isika manao hoe misy ny lalàna moraly ary ny didy folo dia ao anatin'ny klasy ny lalàna moraly izay maharitra mandrakizay tsy miova. Fa misy ilay antsoina hoe lalàna seremoniely izay mifandray amin'ny fanompam-pavahana sy ny asa fisorohana natao amin'ny tempoly. Ka io lelay izany Paoly amin'ny Kolosianina 2 manao hoe rehefa maty eo amin'ny hazo fijaliana izy dia nomboana niaraka taminy tao amin'ny hazo fijaliana ireny lalàna antsoina hoe lalàna seremoniely ireny. Fa ny sabata dia tsy lalàna seremoniely fa lalàna moraly asain'Andriamanitra tanterahantsika hitandrina ny andro masin'Andriamanitra. Ka dia tsy foana zany ny lalàn'Andriamanitra. Ka tsy mahagaga Jesosy raha milaza manao hoe 30 taona na 5 taona aorian'izao. Aorian'ny fahafatesany, aorian'ny fitsanganany, ny fandehanany. Dia mbola ho tohizana ny fitandremana sabata ary aoka tsy ho amin'ny andro sabata no antsiranareo mivavao izy. Ary mino afa tanteraka izany fa raha nandositra ireo mpianatra Jesosy tamin'ny fotoana nandravanany Jerosalema
dia sy tamin'ny andro sabata no mitranga izany zavatra zany, tanteraka ny vavaka izay nataony Jesosy ho azy ireo sy nataony ihany koa. Ny sabata sy ny apôstôly amin'ny ko 17 ka 4:10 ka hatramin'ny 4:10 dia voalaza fa nanaja ny sabata ny mpianatra Jesosy, ny mpianatra ary ao anatin'izany ny apôstôly. Anisan'izany i Masina Maria. Rehefa mpanompon'Andriamanitra moa dia azo antsoina hoe masina, tahaka ny tenentsika hoe masina Davidson, tsy maninona zany, Masina Maria. Ny apôstôly voalaza an'io an-dalateny io ry havana malala isany fa maty eo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny zoma folakandro Jesosy. Ary ny mpianatra dia inona moa zany, hamono zava-manitra azy satria izay ny fomba Jiosy hatramin'izao fotoana izao. Kanefa efa ho tonga ny sabata ka dia lazain'ny Luka fa nandeha nitsahatra aloha izy ireo mba hahafahamtandrina ny sabata, ary rehefa tapitra ny sabata dia izay vao niverina ho any amin'ny fasana mba hanatanteraka izay adidy tokony ho atao amin'ny maty. Zany tsy midika hoe fivavahana amin'ny maty, fa hoe fanosorana ny vatany maty. Takatsika malagasy mamono lamba rehefa maty ny olona anankiray, izay rehefa mianjanja any amin'ny fasana fa finosina lamba, tsy midika hoe fivavahana amin'ny maty zany ry havana malala isany, adidy atao amin'ny maty, na dia tsy mahalalana inona aza ny maty. No niandro sabata dia nitsahatra izy ireo. 5 taona taorian'ny fitsanganan'i Jesosy dia indro ny apôstôly Paoly mitoro ny filazantsara manerana ny faritra na ny ampira Romana, tany Grèce, tany Turkia, tany amin'ny faritra hafa tahaka ny Roma ihany koa. Ary voalaza ny asan'ny apôstôly toko 7:4, fa indrindrandrindra ny 7:10 ka 1 sy ny 2 fa araka ny fahazarany dia niditra tao amin'ny sinagoga ihany koa ny apôstôly Paoly, ary tena melabelatra ny soratra masina. Ary ny tena marina azy ny tantara amin'ny Luka toko 9:20 ka 1:4 ihany koa dia manambara manao hoe nisy olona zay tsy jiosy azy zay tonga nivavaka tao amin'ny sinagoga. Laza tamin'ny Paoly manao hoe tongava ianao amin'ny sabata manaraka re mba hitorio an'izany indray zahay fa te haheloatra ny vaovao mahafaly. 5 taona taorian'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny zavatra tahaka an'izany ry havana. Izany hoe ny fahafatesan'i Jesosy tamin'ny maty zany teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy nanafoana ny fitandremana ny sabatan'i Jehovah. Izao ny dikany, ny sens ny sabatan'i Jehovah. Voalohany indrindra ny fahatsiarovana ny famoronana. Mahatsiarova ny andro sabata fa inemana no isanao sy anaovanao ny rahanao rehetra satria nitsahatra Jehovah tamin'ny andro fahavito. Raha ohatra ka mitandrina sabata avokoa ny olona rehetra havana, dia tsy hisy teoria evolution ho afaka hijoro fa ho rava ho azy potika. Izany hoe ny fitandremana ny sabata zany dia antidote evolution. Raha ohatra ny olona kristianina tsy te ho antsoina fa taranaka-rajako ry havana, raha ohatra ianareo ka tsy te hino fa rajako ny dadabenareo, raha mitandrina ny sabata ianareo dia hoy ianareo hoe tsy rajako ny dadabeko satria izany fon'Andriamanitra araka ny endriny tahaka ny tarehiny. Raha ny famoronana mipetraka ao an-tsain'ny olona ry havana dia tsy hiditra ao an-tsainy ny amin'ny hoe evolution, tsy hiditra ao an-tsainy ny filazana fa avy amin'ny rajako ny vin'ny olombelona. Tsy marina ve zany? Raha mitandrina ny sabata isika dia ilaza manao hoe Andriamanitra no namorona antsika tamin'ny enemana, nataony araka ny endriny sy ny tarehiny sika. Ohatran'izao isika tamin'ny fotoana namoron'Andriamanitra azy, tsy ohatran'ny rajako sika, ary tsy tarana rajako sika ry havana malala isany.
irenipin'ny évolution reny ny taranaky ny raha jako reny fa izao ry havana de hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny foron'Andriamanitra araka ny endriny tahaka ny tarehiny. Antidote ny évolution ny fitandremana sabatany Jehova. Ny manaraka de mari-pamantarana na symbole ny fanavotana. Ary mamaky isika Deutéronome 5:5 de hoy manao hoe izao Jehovah'Andriamanitra ao de nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny tanana mahery. Fanavotana nge izany ry havana malalisany. Rehefa mitandrina sabatany Jehova sika de mahafantatra fa nanavitra atsika avy amin'ny fanadevozany tan'Andriamanitra ary mitondra atsika ho amin'ny fahafahana ao amin'ny reriany. Ny manaraka an'izany de famantaram-panamasinana ny sabatany Jehova. Ezekela 20:20 de ozy manao hoe de ho fantany izao Jehova no manamasina azy. Fanamasinana. Ny hoe masina de midika hoe voatokana. Voatokana. Atokana. Ataovy masina. Ao amin'ny Néhémie 3:10 ka hatramin'ny 20 dia misy aktivité anankiray na anankiroa moa ny tena maro izay raran'Andriamanitra. Aoka tsy hividy zavatra ary aoka tsy hivarotra amin'ny andron'ny sabatany Jehova. Hoy Néhémie manao hoe akatony ny vavahadin'i Jerusalema ary aoka zay mpivarotra jentilisa tsy ho tafiditra ao satria na amin'ny andro sabata azy, andro sabotsy zany, de tonga ry zareo mivarotra. Ary ny zanak'Israely na ny Jiosy ary indraindray de alay ny fakapana mandeha mividy andreny zavatra zay namidy ny olona avy any ivelany reny. Ary hoy Néhémie mantsy an'ireo mpivarotra mpanao business manao hoe raha mbola mividy eto ianareo ka hitako de ho samboroky. Ary noho ny fahatahorana ny Néhémie de tsy saniverina ny varotra tamin'ny andro sabata tany Jerosalema intsony. Ny sabata de fanehoana ny tsy fivadihana na ny loyauté na ny allégeance amin'Andriamanitra. Tany amin'ny Sahedena ry havana dia nisy hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. De hoy Andriamanitra hoe tsy azonareo kitiana io. De tahaka an'izany koa ny sabata amin'ny didy fon'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra hoe Andriamanitra io ka aoka hatokanareo ho an'Andriamanitra. Azo ampitaina tsara io zavatra anankiroa reo. Ao amin'ny Apokalipsy 2:20 de voalaza manao hoe ireo zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an Jesosy, ireo no atao hoe olona masina. Tsy mivadika amin'Andriamanitra. Loyal amin'Andriamanitra izy ireo. Mitandrina ny lalàn'Andriamanitra ao anatin'izany ny sabatany Jehova. Ny manaraka dia fotoam-piomonana na communion. Ary ny communion resahana eto de communion amin'Andriamanitra pahary. Fa communion zay iarahana ihany koa amin'ireo zanak'Andriamanitra, vahoaka an'Andriamanitra. Fotoana ny fiombonana, fotoana ny communion, firaisana, fifandraisana ny andro sabatany Jehova. Ary ny farany eo de mari-pamantarana na symbole fitsarana amin'ny Kristy ny sabata. Amin'ny Hébreu 4:4-5 de ozy manao hoe mbola sabata fitsarana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ary tamin'ny taona 13 tany hoany alohan'ny nahafatesany nanoratany Paoly an'izany tenin'Andriamanitra izany. 30 taona mahery taorianany nahafatesany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana. De mbola manamafy Paoly fa mbola misy sabata fitsarana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ko nahoana no tsy sabata intsony no tandreman'ny ankamaroan'ny kristianina amin'izao fotoana izao? Ny zava-misy aran-tantara ry havana dia nisy ny fotoana nanovana ny andro fivavahana. Hoy isika manao hoe natao ahatra mandrakizay anie ny andro sabata, ny fitandremana an'izany sabata ny Jehovah'Andriamanitra zany. De tsy misy andalan-teny zany ao Baiboly zay manome alalana hoe azo vana ho andro hafa ny andro fitsarana na ny andro fivavahana. Ary tsy misy andalan-teny ao amin'ny Baiboly, ny testamenta vaovao fa nivavaka tamin'ny andro hafa akoatra ny andro sabata ny kristianina. Tsy misy. Afaka mandeha mody ianareo verifie an'izany ary mitondra ny texte eto ara-pitsariva raha ohatra ka misy mahita. Fa tsy misy ao na andalan-teny iray azy
milaza manao hoe omena lalana ny kristianina hanova ny andro fivavahana na vavaka tamin'ny andro hafa akoatra ny andro sabata ny kristianina. Ilay kardinaly katolika antsoina hoe James Gibbon zay mpahay tantara, de ozy manao hoe azonao vakina tamin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy ny Baiboly ary tsy ahita ianao na dia andalatsoratra iray aza manome lalana fanamasinana ny Alahady. Tsy ahita ianao na dia andalateny anankiray aza, andalatsoratra iray aza fanamasinana ny Alahady. Hoy izy kardinaly katolika io mandidy ny fivavahana amin'ny andro sabotsy ny soratra masina. Ahoana hoy izy? Mandidy ny fivavahana amin'ny andro ina hoy izy? Sabotsy ny soratra masina. De efa midika ange zany lazainy eto hoe eo amin'ny soratra masina ny fivavahana amin'ny andro hafa akoatra ny andro sabotsy na andro sabaty zany. Ny marina ry havana dia zao, nataony Satana ny ezaka rehetra hanovana sy hanampitena ny sabatan'i Jehovah. De lasa andro Alahady ny andro fivavahana ho an'ny kristianina. Ary ny zava-misy ara-tantara dia izao, ny voatra ny an-dalana ange ny fiovan'ny andro fivavahana avy amin'ny andro sabotsy ho amin'ny andro Alahady. Ny voatra ny an-dalana. Ary tamin'ny taonjato faharoa nanomboka le izy. Tamin'ny taonjato faharoa dia mbola antara ny andro sabata ny kristianina. Zay ny tandrina ihany koa ny andro Alahady. Ozy ireo manao hoe andro masina ny sabatan'i Jehovah, fa ny andro Alahady andro fitsanganan'i Jesosy. Dia nanomboka ny tandrina na ny tsara tamin'ny Alahady ihany koa izy ireo. De lasa andro masina samy vavahana zany. Majerena kely mandeha ho azy ty. Samy vavahana na ny andro sabotsy na ny andro Alahady. Ary ny zava-misy dia zao, lasa vitsy ny kristianina jiosy. Lasa vitsy ny kristianina jiosy. Ary ny amaro ny kristianina tsy jiosy na gentilisy. Ary ny kristianina dia nenjehan'ny fanjakana Romanina tamin'izany fotoana zany. No veriny izy ireo manao hoe jiosy nareo, tsy jiosy zaika, kristianina zahay. Ary dia tsy teo fampifangaroina amin'ny jodaisma na ny fivavahana jiosy zareo ka dia nanava teny. Dia ny hafarany nilaza manao hoe anjiosy ny sabata sabotsy fa ny Alahady no andron'ny tompo satria nitsangana tamaty tamin'ny andro Alahady Kristy. Dia ny hafarany lasa Alahady tanteraka ny andro fivavahana kristianina. Ny zavatra misy dia zao, ny gentilisa na ny romanina zay lasa kristianina dia mpivavaka amin'ny masoandro. Inona ny masoandro amin'ny teny frantsay tanora malalaisany? Sun. Zay ve? Ary rovina izy mivavaka amin'ny masoandro amin'ny andron'ny masoandro. Zay. Inona ny andro masoandro amin'ny teny anglisy? Sunday. Zay ve? Ary efa mivavaka amin'ny masoandro izy mitodika miantsinanana. Mivavaka amin'ny masoandro. Mpanompo sampo zareo. Andro Alahady no andro ivavahana. Ka hitantsika fa akoatra ny filazana amin'ny soratra masina fa andron'ny tompo ny andro Alahady satria nitsangana tamaty amin'ny andro Alahady izy. Dia nampiana ihany koa ka Kristy ange voalaza ny mpaminany Malaki 3:20. Ahoana ny voasoratra ao? Ijoro aminareo, iseho aminareo ny masoandro ny fahamarinana ho izy. Ka Kristy dia nitsangana tamin'ny andro Alahady, andron'ny tompo zany ho izy ireo. Ary Kristy ny masoandro ny fahamarinana dia tsy mahagaga fa lasa automatika ho azy ny fivavahana amin'ny andro Alahady. Tamin'ny taona 2:7 ny 7 mars ny tena marina dia namoaka lalàna i Constantin Empereur lehibe. Ahoana ny voalazan'ilay lalàna? Sariny fa pakitsika aloha ilay lalàna nataony. Amin'ny andro masiny masoandro, Venerabili Dies Solis,
amin'ny androny masoandro. Ary tsy vitany hoe masoandro fa masina masoandro. Dia avelony manam-pahefana sy ny vahoaka amin'ny tanan-dehibe hitsahatra ary ny trano fiasana rehetra hikatona. Aoka hitsahatra ny manam-pahefana ary ny birao rehetra hikatona amin'ny andro alahady. Ary tamin'ny taona 8 no nandritra ny konsily fahatelo tany Orléans. Ny didin'ny fiangonana ny konsily dia mandrara ny mpamboly any ambanivohitra tsy asa rehefa alahady fa hivavaka ary dia lasa lalàna ara-panjakana. Dia amin'ny ankamaroany ny hoe sabata dia hoe andron'ny tompo dia hoe alahady. Ka rehefa maheno ny ankamaroan'ny kristianina tsika amin'izao fotoana izao manao hoe aoka isika hitandrina na masina ny sabatan'i Jehovah. Ary ny manam-pahefana ara-pivavahana raha dia manao hoe amin'ny andron'ny tompo, amin'ny andro sabata dia aoka hakatona ny môle na ny trano fivarotana lehibe mba tsy hoan'ny mpiangona sy ny sisa fa andeha hivavaka. Tany amin'ny toerana anankiray izay nisy anay tany Azia atsinanana tany, tany Philippines, nandritra ny taona maromaro ihany. Rehefa tonga ilay antsoinareo hoe sabata na andron'ny tompo, andro alahady io. Tsy mbola hitako tany Madagasikara zany, asana misy aty amin'ity fireneny ity zany, fa tsy mbola reko. Ny mpitondra fivavahana dia makany any amin'ireny toerana magazay lehibe ireny. Ny mpiasa rehetra ao izay ao anatin'ny fiangonana dia manao ny fivavahana mandritra ny 5-10 minitra dia avy eo mamonjy ny magazainy avokoa. Ary dia niantso mihitsy ny mpitondra fivavahana ny lehibe ny fiangonana manao hoe aoka re mba ho hamasinina ny andron'ny tompo na ny andro sabata. Fa andro masina izany ka tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fanitsakitsahana azy. I Constantin voalohany, Constantin lehibe, araka ny hitantsika eo amin'ny sary eo, dia nanana titre marobe amampiarora azy. Fa dia lehibe ny fiangonana, ny fiangonana katolika raha teo ihany koa izy. Fa ity ny tena mahaliana antsika riavana, Pontifex Maximus. Ina ny dikany hoe Pontifex Maximus? Mpisorona lehibe. Mpisorona lehibe. Ina ny dikany hoe mpisorona lehibe? Haya ilay fivavahana izay nisy azy dia ny amperora Romanina no lohany. Ary ina ilay fivavahana? Fivavahana sampy, fivavahana Romanina tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa lasa kristianina izy dia mbola nitana ihany na dia tsy titre officiel ary le hoe Pontifex Maximus. Ary dia tsy mahagaga raha izay filohan'ny fanjakana no miantso konsily. Miantso konsily mba handinika sy hiresaka ny amin'ny problema teolojika tao amin'ny fiangonana. Ary ny filohan'ny fiangonana katolika amin'izao fotoana izao dia antsoina hoe ahoana? Pontifex Maximus. Io titre io dia nindramina avy amin'ny fivavahana sampy Romanina izay natao batisa ho amin'ny fiangonana kristianina. Ary dia nitazonina Pontifex Maximus, mpisorona be. Izay ny dikan-driavana malaza. Ina hitantsika eo? Fanampotehana ny didy faha-efatra na ny sabatan'i Jehovah. Voalaza amin'ny Daniela 7:5-20 fa nitady anova ny fotoana sy ny lalàna izy. Ary dia tanteraka izany. Eto amin'ny ankavanana eto dia misy sarina boky nosoratan'ny olona anankiray antsoina hoe Samuel Bacchiocchi. Italiana izy io. Nianatra tao amin'ny université pontificale tany Rome izy, université jésuite. Araka ny voalaza. Ary nanao ny thèse de doctorat izy. Ary ny thèse de doctorat dia nitondra ny lohateny hoe From Sabbath to Sunday. Avy amin'ny sabata ho amin'ny alahady.
Ary rehefa vita ny thèse de doctorat ny riavana ka natao ny soutenance dia niteka ny fiangonana. Marina no lazainao fa ny fiangonana no nanova ny andron Jehova, andro sabata ho andro lahady, satria manana an'izany fahefana zany ny fiangonana. Ary dia nomeny ny Papa Pius VI medaly volamena i Samuel Bakoke satria nanambara ny zava-misy marina ny amin'ny fiovan'ny sabata ho amin'ny alahady. Hoy isika manao hoe nanao ezaka Satana mba hanampitena ny lalàn'Andriamanitra. Hitantsika omaly hariva ny didy folo ao amin'ny katesisy. Ny voalohany, Jehovah Andriamanitra ao aza manan'Andriamanitra hafa ianao. Ny faharoa aza manonao foana anarany Jehovah Andriamanitra ao. Ny fahatelo mahatsiariova ny andron'ny tompo. Metraka fantanina aminareo azany zao. Andrinona zany io andro tompo hita eo? Andro alahady io zany. Mahatsiariova ny andro alahady anamasina azy. Ao amin'ny didy folo dia didy fahaefatra ty riavana malala isany. Zay. Fa lasa didy fahatelo satria ny esorina ny didy fahatelo avy ao amin'ny ten'Andriamanitra. Ina ilay didy fahatelo? Aza manao sany zavatra voasikotra ao anao. Satria ny esorina ny didy fahatelo dia lasa sivy sisany tavela. Zay ve riavana malala isany? Dia inona natao vahaolana? Nozaraina roa ny didy fahafolo. Zay manao aza mitsiritra ny vady namanao, aza mitsiritra ny fananany namanao. Lasa didy fahasivy sy ny didy fahafolo. Reo ny didy folo ao amin'ny katesisy. Tanteraka ny voalaza ny ten'Andriamanitra fa nanova ny lalàn'Andriamanitra. Araka ny lazainy fa manana ny fahefana avy amin'Andriamanitra izy. Miantso ny olona rehetra hiverina amin'ny fitandremana ny sabata ny Baiboly. Raha mamaky sika ny Isaia 4:5 ka hatramin'ny 7, ny Isaia 4:10, ny 12 ka hatramin'ny 14. Dia milaza izy manao hoe ny hafa firenena zay makeo amin'ny Jehova ka mitandrina an Jehova dia ho akariny Jehova eo an-tendrombohitra masina ihany teo izy. Ny hafa firenena. Malagasy zany. Sy ny firenena hafa akoatran'ny Jiosy. Ao amin'ny Isaia 4:10 ka 14 dia izy manao hoe ny trano fivavahako dia atao hoe trano fivavahana ho an'ny olona rehetra. Ny olona izay mitandrina ny sabatan'i Jehova. Miantso ny olona hitandrina ny sabata ny tenin'Andriamanitra. Ary ny mpandinika Baiboly dia milaza fa ny ampahany faharoa na ny ampahany farany eo amin'ny bokin'ny Isaia dia ampahana eskatolojika. Ampahana izay natao ilaza zavatra hitranga any amin'ny andro farany. Ny dikan'izany dia zao, ny mpaminany Isaia dia miantso ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny andro farany, amin'izao vanim-potoana iainantsika zao, hiverina amin'ny fitandremana ny ten'Andriamanitra. Apokalipsy 7:10 ka 7:10, 7:10 ka 7 efa novaketsika. Manao hoe ny faharitan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an Jesosy. Ny olona masina dia mitandrina ny didin'Andriamanitra ary mino an Jesosy. Tsy hoe mino an Jesosy fotsiny, fa mino an Jesosy sy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ary anaty didin'Andriamanitra ho isika ho izingizenina ihany ny sabatan'i Jehova. Ny resaka momba ny lalàna moraly izay maharitra mandrakizay isika. Ary ny resaka ihany koa ny lalàna seremonialy izay nombona teo amin'ny azo fijaliana ka tsy ilaina tandremana intsony. Tsy ilaina intsony ny mitondra zanak'ondry ho an'ny fahotana ho any amin'ny tempolin'i Jerosalema riavana. Ary ny tena marina ary moa tsy misy intsony ny tempolin'i Jerosalema. Ka dia tsy ilaina intsony zany ny mitondra fanatitra ny fahotana satria maty eo amin'ny azo fijaliana zanak'Andriamanitra. Zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Fa ny lalàna moraly ny didy folo dia mijoro mandraka keotreo ary mandrakizay. Ary ny Hebreo 4:4 ka 9:7 dia hoy ny apôstôly Paoly, ary Paoly ihany no manoratra azy riavana malala isany. Hoy izy manao hoe Hebreo 4:4 ka 9:7. Nametraro anankiray indray izy na dia efa ela toy izany aza milaza amin'ny Davida manao hoe anio araka ny teny voalaza. Anio raha ieny feony ianareo, aza manamafy no fonareo. Anio raha mihaino feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. 9:8. Jesosy no miazo fitsarana dia tsy mba nilaza andro hafa izy taorian'izay. 9:7.
koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olona rehetra. Mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olona rehetra, tsy foana ny sabatan'i Jehovah ry havana. Ny andro fahafito, ny andro fahafito, le 7e jour, fa tsy hoe un 7e jour. Le 7e jour, fa tsy un 7e jour. Le 7e jour no andro sabatan'i Jehovah ry havana. Andro fahafito, sabata, sabotsy, andron'ny tompo. Mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Misy tovolahy anankiray hitantsika eo ny anarany, Jonathan. Mianatra tany amin'ny université izy. Ary gaga sy nalahelo. Indray andro nandrefa amin'ny andro sabotsy na andro sabata no anaovana ny examen. Ary mitranga matetika ho an'ireo tanora ao anatin'ny fiangonana zany, andro sabotsy anaovana ny examen. Ary matetika dia tsy hita zay atao. Raha andeha hanao examen dia hanelingelina ny feon'ny fieritreretana zany satria andro masina ny andro sabata. Ary Jehovah manao hoe aoka hitsahatra ianao, tsy hanao raharaha amin'izany. Raha tsy hanao examen amin'ny andro sabata dia ho tratran'ny échec, tsy ho afaka amin'ny fanadinana. Ary dia hisy fiantraikany amin'ny ho avy ray manontolo zany ry havana malala isa. Dia nentin'ny Jonathan tambavaka ny zavatra rehetra. Ary dia niresaka tamin'ny mpampianatra izy manao hoe azo atao hoe prof eo ny manova ny andro fanaovana ny examen satria mandeha mivavaka. Dia ho ny prof manao hoe sanatry io zany. Tsy maintsy atao sabotsy ny andro fanaovana examen satria raha ohatra ka manome alalanao tsy hanao azy amin'io andro io dia ny mpianatra hafa ihany koa ahita excuse maro samihafa ihany koa tsy hanaovana examen ka dia tsy afaka manome fahefananao ako. Tsy hanao examen ny andro sabata. Safidy iray ihany no anao. Na ianao manao examen dia mireusira amin'ny cours io. Na ianao tsy manao examen dia échec amin'ny cours io. Ary dia nanelingelina mafy ny saint Jonathan zany hoe tsy ho afaka amin'ny cours io zany satria amin'ny semestre manaraka dia tsy maintsy averina indray izay cours échoué izay. Ary dia nentiny tamin'Andriamanitra ambavaka mafy mihitsy zany ry havana malala isa. Ny ray aman-dreny, ny fiangonana, Andriamanitra ao mangataka aminao mba tsy ho andro sabata anaovana ny examen mba hanaiky io rangahy io. Aoka ianao no anohina ny foana. Manana fomba maro samihafa hamalina ny vavaka Andriamanitra ry havana. Sabata foana ny fanaovana ny examen. Tsy afaka nanao examen Jonathan. Ary zay ny valom-bavaka. Sabata ny nanaovana ny examen. Rehefa vita ny examen dia nandeha niody ny professeur. Ary teny an-dalana ry tanora malala isany dia norobain'ny mpangalatra. Nalain'ny mpangalatra ny malety nisy ny sujet d'examen sy ny papier d'examen rehetra. Ary tsy hita mandraka androany ny papier d'examen. Ny professeur tsy naratra, tsy nanenina ny zavatra rehetra teny aminy na ny telefona na ny ordinateur, tsy misy very afa-tsy ninona. Ny malety nisy ny papier d'examen. Dia nitaterina tany amin'ny toerana fianarana zany. Dia hoy ny taletsekoly manao hoe satria tsy hita ny examen. Dia zao ny fanapahan-kevitra satria afaka fotoana vitsy dia ataony graduation na cérémonie de remise de diplôme. Ny notinareo tamin'ny test sy ny quiz nareo tao aloha, ireny no atambatra dia hanome ny moyenne générale dia ho afaka avokoa ianareo mpianatra rehetra tao amin'ny klasy io. Ary dia afaka i Jonathan ry havana malala isa. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fahatoky. Raha mahatoky an'Andriamanitra isika satria andro masin'Andriamanitra io dia atoky Andriamanitra. Aoka isika atoky an'Andriamanitra ry havana. Ary ny hira zay atao amin'ny ty ariva ty mangataka ny ranabavy azy mba hitsangana. Dia manao hoe mamela Andriamanitra ô, mamela ny atsoko satria mety misy amintsika ny tsy nahalala ny zavatra tahaka an'izao.
fa tonga androany ariva mandreny amin'ny sabatany Jehovah zay andro masina. Andriamanitra mangataka atsika hatoky azy, ametraka ny fiainantsika eo am-pelantanany, ary ilansika manao hoe Andriamanitro, satria efa tompo-marika ny amin'ny fiainako ianao, satria taia ianao, hanome voninahitra anao fa fantatro fa hanome voninahitra ianao. Andriamanitra ny hitantsika raha ianao zany iray zany. Menatrao mangahiay rirayo fitiavana hatsokohi ivavaka isika Andriamanitra ray fitiavanao nanota taminao zahay te hiverina aminao zahay nanotsinitsinina ny lalanao nanotsinitsinina ny sabatanao
fanampatsivinao anay ankehitriny, nampafantarinao anay tamin'ity hariva ity fa andro masina izany andro zany, anao zany andro zany. Mamilany eriko ay Andriamanitra, mamondrafo aminay, antsonay ny anaranao noho ny rano Jesosy Kristy zay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliany Kalvary. Mijoro eto anatrehanao zay ankehitriny, maneho ny fanirinay, fankatoanao izay, atoky anao izay. Ara misy zanakao lana vavy tanora ray aman-dreny tonga eto amin'ity hariva ity, maniry ary mandray izany fanapahan-kevitra izany, taorian'ny fahafantarana ny hafatra mazava avy amin'ny teninao. Aoka ianao handray azy, aoka ianao hamaly vavaka izay atao. Raiso ny tompo amin'ity hariva ity, raiso ny fanapahan-kevitra amin'ity hariva ity, alohan'ny elany eto amin'ity toerana ity, fankatoan'Andriamanitra ianao, satria izay ihany mahasambatra sy andraisanao fitahina avy aminy. Andriamanitra ny tantsika rehetra. Amen. Tenu meni waiswana bahu fitsa